Anisan'ny tohadrano lehibe ity vao notokanana atao amin'ny faritra vadivavy fitovonana ity ka nitetina 10 tapitrisa ariary ny nanamboarana izany. Fa ny titina ary. Teti-bola manodidina ny 10 tapitrisa ariary eo no nentina namatsina ny fananganana ny tohadranon-Ankararaina, tohadrano isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara, ao amin'ny komina ambanivohitra Ambahitrazo, distrikan'ny Manakara. Tamin'ny fomba manetriketrika ny nanokana ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra ny herinandro ambony iny ity hifodi-drafitrasa lehibe ity. Tombotsoa maro no azon'ireo tatsa-pamboly any toerana. Ny tombotsoa mety ho azy moa zany dia voalohany aloha zany dia mitatra ny velaran-tany hovolena ao anatin'ny politika ministera moa izay fanitarana velaran-tany hovolena. Ny faharoa dia ny fahafahany mampitombo ihany koa ny vokatra satria raha ny rendement eritreretina ho tratra amin'ity dia any amin'ny 4 taonina 5 taonina any raha ohatra ka 2 taonina izy raha tsy manaraka an'ilay teknika mpambolena zany hoe sady mitatra velaran-tany mitombo vokatra vokariny izay le hoe ahafahany maleo tena zany rehefa avy eo satria ampianarina ihany koa izy ireo mitatana ny zany hoe ahoana ny fikirakarana ny vola hoentina mamboly zany. Tokatrano manodidina ny 500 no azo tombotsoa amin'ny alalan'ny fisian'ity sy tohadranon'Ankararaina ity. Raha toka vola hektara fotsiny tokoa teo aloha ny velaran-tanimboly voatondraka tao amin'ny komina ambanivohitra Ambahitrazo, komina Manakara, dia tafiakatra hatramin'ny 7 hektara zany mandritra ny tao-pambolena izay mizara roa. 5 volana no nanatotosana ny asa fanamboarana ity tohadrano lehibe ao Ambahitrazo distrikan'ny Manakara ity. Nanamarika ity lanonana fanokanana tohadrano ity ny fizarana maimaimpoana fitaovam-pambolena izay nahitana angady, sarcleuse sy hikaratany misy 7 ho an'ireo hosolo tena fikambanana mpamboly ao amin'ny komina Ambahitrazo distrikan'ny Manakara faritra Vatovavy Fitovinany.